Tombontsoa ho asy ho anao indray ny manaraka izao fandarana izao. Miarabanao manokana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpamondry antsika, ilay miantso ho asy anao amin'izao fandarana izao ary an'izay fanapa-kevitra lehibe eo amin'ny fiarahana aminy sy ny fampitomboana ny finoana izay ananantsika. Mialohan'ny irisoantsika amin'ity andro manaraka ity dia mivavaka ho anao Ray masina tsara indrindra any an-danitro, ray be fitiavana tokoa ianao. Mitenena fa miaino ny mpanomponao, aoka hanana fifantohana izay, ary atsapa fa mitoetra ito anivonay ianao, ka ny teninao ambarany dia ho teny mamelombelona ny fomam-pananay sy andraisanay ny fanapa-kevitra. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany ane ho so aminao amin'izao fiarahana izao. Ka manana tombontsoa indray tsika amin'ity anio ity iresaka vehivavy anankiray. Andeha raisika ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo 1:20 ny andininy 1:30. Hebreo 1:20 andininy 1:30. Rehefa hita ny teny dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehetra izay ovakitsika amin'ity fandarana ity. Finoana no tsy nahafaty andrahabadrangana niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Nomeko lohateny hoe ny amin'ny fiantsoana ho amin'ny fahatokiana. Fantatsika fa sarotra ny mitady olona mahatoky, indrindra fa ratsy sy tsy eken'ny fiarahamonina ny lasany, kanefa afaka miova ihany. Tsy vitany hoe majika ny fiovana, fa ny antson'ilay tsy miova araka ny Hebreo 1:17 Jesosy Kristy maly anio tsy miova, maly anio ary mandrakizay no manova anao ho amin'ny fahatokiana na mitoky amin'ny fahatokiana. Vehivavy no resatsika, fa fantatsika efa nresahana tamin'ny Hebreo teo fa hafa ny anarana. Fantatsika zany vehivavy zany fa raha ny Genesis 2:22 no resahany, ny famaritana azy dia manao toy izao ao amin'ny Genesis boky voalohany amin'ny Baiboly 2:22 hoe ary tao latehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony vehivavy ka netiny tamin'ny raha lehilahy. Fantatsika zany fa ny vehivavy dia ilany lehilahy, zany hoe mendrika azy tokantrano zany izy rehefa tonga ny fotoana irosony amin'izany. 70 taona ny tsara indrindra raha ara-pahasalamana na ara-fiarahamonina ihany koa hiatrehana izany tokantrano izany. Indraindray nefa zavatra sarotra tahaka an'izao tranga hitantsika amin'ity soratra masina ity izao dia inona ny zavatra misy? Vehivavy ny resa Rahaba, inona ny mpamary toetra? Janga. Ny asany zany dia janga. Raha tany amin'ny testamenta taloha tao a Jeriko no mipetraka zany janga zany tsy ilay heviny anankiray hoe manasitrana, fa ilay heviny izay fitenena natao hafa mihitsiny. Misy fiteny reo zokizoky sy tatakanay ihany koa izay mety fantatsika. Tanora zany mba miezaka hoe inona moa izany fa mety tonga dia teny fantatra ro avy hatrafa izao hoe voninkazo ny alina na reo mpanome fafinaretana ny lehilahy na ho an'ny manambady na ny tsy manambady ihany koa ka makany amin'izy ireo. Mampalahelo ny fiainan'izy ireo zany hoe sady manimba ny tenany izy no manimba ny hafa ihany koa. Tsy de tsara izany. Andriamanitra nefa fitiavana, tsy takatsika manilikilika hoe reny ve na amin'olona mitoetra amin'izany ve, mbola mendrika azy ve ny famonjena, mbola aza tsoina ve izy reny mba hoany amin'izany lalana tsara zany. Fitiavan'Andriamanitra, ka mafitiavan'Andriamanitra ny antso azo amin'ny famonjena ny zanak'Israely. Nahoana angamba lasa ny fisainany ny amin'reto mpisafitany roalahy Hebreo reto raha tonga tao amin'ny Jeriko sy tao amin'ny tokantrano misy azy, sy teny eny amin'ny navoakan'ilay olona lehibe tao an-tanànan Jeriko mba hanolotra azy ireo amona an'ireto mpisafitany reto. Jerentsika eny eo amin'ny Josoa misy an'izany endrika io tantara io amin'ny Josoa 2:2 satria izao mihitsy nambarana
alina ny anto tamin'izay ary nisy laza tamin'ny mpanjakany Jeriko hoe indrao misy olona avy tany amin'ny zanak'Israely tonga ty zao alina izao a isafo a ny tany lay endrim-pahatokisana teo amin'ny Rahaba nefa n'ilay Rahaba-janga dia mitarika azy amin'ny famonjena. Andeha ny jerentsika ao amin'ny 1:1 hoe hatramin'ny 1:17 amin'ny Josoa 2:2 ihany satria fantany toerana misy azy dia zao mihitsy ny resahany zao mihitsy ny nambarany tamin'izy roa lahy hoe koa no nefa renay zany 1:1 dia ketraka ny fonay ka verihevitra avokoa izahay no ny aminareo fa Jehovah Andriamanitra reo izy ane no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety tambony sy ety amin'ny tany ambany ko ankehitriny masina ianareo mba ianio amin'ny Jehovah ao araka ny namindrako fo taminareo no mba amindranareo fo amin'ny ankonany raiko kosa ka omeo famantarana mahatoky ao fa hovelominareo ny raiko sy ny rainareo ary ny reniko sy ny anadako sy ny rahavavo ary izay rehetra mety ho azy dia amonjy ny ainay a tsy ho faty a ianareo. To endrim-pifonana mihitsiny tena tsapa mihitsiny i Rahaba-janga izany. Zavatra faharoa dia endrim-pahatokena ihany koa satria amin'ilay hoe ao avotana izy fantany fidiran'Andriamanitra tsehatra amin'reto zanak'Israely reto amin'niraka nalefa amin'reto mpisafitany roa lahy reto ao amin'ny Josoa ihany 2:9-20 Josoa 2:9-20 tsy vitane nifona fotsiny izy fa nanantena ihany koa zava-dehibe izany fa Rahaba-janga 5:20 amin'ny Josoa 2:9 fa Rahaba-janga sy ny ankonany rainy sy ny havany rehetra mba amin'izay mety ho azy dia novelomin'ny Josoa ary mitoetra eo amin'ny Israely a mandraka androany raha vehivavy satria nanafina ny iraka izay efa nirahany Josoa isafo a any Jeriko izy nitondra fiainana ho azy faratenana izany ary niaina niaraka tamin'ireo zanak'Israely reo. Fantatsika fa izay no nanoratana azy aty amin'ny boky ny Hebreo 1:30 izay efa novinakitsika hoe ao amin'ny Hebreo 1:30 ny andeniny fa 1:30 izay efa novinakitsika fa aleo tsindritsika tsara mihitsiny mba atsapatsika fa lay fahatokiana teo aminy nisy tsy natoko teo amin'izy ireo fa nahazo an'ilay famonjena. Ahoana izy izy? Finoana ny tsy nahafaty an-jaba-janga niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Tsy hoe nandray amin'ny manofy azy fotsiny fa ilay filazantsara le ara-panahy mihitsy zany ka nitondra famonjena mahery ny folo teo ny ankonany tao an-trano ny tenany ny rainy izay rehetra tao anatiny. Fantatsika ny tantara fa niendriky ny rehefa namonjena zany Rahaba izany rehefa nanafika any Jeriko dia teo am-baravarakely nasiana ilay kofemena izay naneo an Jesosy Kristy. Fantatsika fa lasa nisan'ny razam-be any Jesosy Kristy mihitsiny a io Rahaba-janga io. Any amin'ny Matthieu 1:5 tapany 5 marimarina koa Matthieu 1:5 tapany 2 no ahitantsika an'izany. Lay mpisafitany roa lahy Jiosy manana ny didin'Andriamanitra mifantoka tamin'ny iraka izy ireo tsy nianina fotsiny tamin'ny zotra nisy fa nanaiky ny famonjena nataon'ilay vehivavy efa ara-panahy niomana tsy nanahy koa nefa izy ny ampandefa iraka fa Andriamanitra ny tao andohan'izy ireo sy ny zanak'Israely andresy any Jeriko. Dia ho anatrehan'izay nefa dia natoko izy roa lahy na dia niaraka tamin'ny tao ary Rahaba-janga mety teny angambantsika hoe ahoana olombelona ne izy ireo ka nalemy mety Rahaba koa ne olombelona ny teny misy vahiny ty dia fantatrao ny mety ho eritre fa tsy nataon'izy roa lahy na Rahaba-janga zay nikasa zay mani anao filahana taminy fa lay toe-zavatra efa hoe natoky fanapa-kevitra efa niraisina dia nitohizana trany. Ry mpiaino tsy fantako ny faharatsiana zay mety ananao na ananao na sanatsy miaina ao amin'io amin'ny famelomana ny ankonana toy ny hoe mpijangajanga eto amin'ny endrika maro mety ihany koa mpandainga, mpisoloky,
mpanao herisetra mitoetra maro samihafa sy zay sy ny sisa hitantsika eo amin'io fiarahamonina io. Kanefa Andriamanitra tianovanao rehefa mandray sy malala ary matahotra ny amin'ny teniny ianao fa isy fiafarana ratsy ny mandazy ka ny fidy ny tena fiainana ianao. Iza re zay? Ny finoana an' Jesosy Kristy. Satria ny teny Jesosy Kristy izay Jesosy Kristy mihitsy no laza amin'ny Jaona 4:9. Filazantsara ny Jaona 4:9 ny andeniny 7:30 sy ny 8:30 manao hoe izay rehetra omeny ray koa no anatona ary izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ary izao ny sitrapony izay naneraka dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny aho fa tsangako indray amin'ny andro farany izy. Mafinaritra loatra teny Jesosy hoe tsy isy tsy hamelako isy very ndaore atoko ny antso nisy. Tsy ahoanao zay fomba filaza ny tao hoe rabajanga raha eto amin'ity tantara ty, na mety koa hoe rakoho tompidorika ianao, na mety hoe raha sopo fosafosa ianao, na hoe raha ndripitsosa ianao, na mety hoe raha be priarepy avinavina ianao. Fa izao hoe rehefa mandray mamaly ny antsony ianao dia matokiny amin'ny fiafaranao tsara. Rabajanga ary tsy matao a Jeriko. Isika koa zany ampamaro toetra maro kosa dia azo antoka fa arak'ilay voalaza amin'ny andeny 7:30 teo hoe dia tsy ho faty mandrakizay satria manana an' Jesosy. Raiso Jesosy ilay tsy miova ry mpiaino sy tsika mpanaraka izao fandarana izao mba hampiovanao amin'ny tsara, tsy hoe amin'ity tsara n'ity fiainana ity any fa ho amin'ilay tsara mandrakizay zay fa nomany tompo anao. Raha sitraka ao izany andeha hivavaka isika amin'izany fanapa-kevitra izany. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, tonambavaka manokana izay amin'izao programa manokana izao, indrindra fa ireo remim-pianakaviana, ireo vehivavy ao anatin'ny toetra sarotra, mety herisetra eo amin'ny tokantrano angamba, mety herisetra mahazo ny nofo angamba, mety herisetra eo amin'ny ara-pitantanana angambany, na eo amin'ny ara-piarahamonina. Raiso an-tanany ny fiainan'izy ireo satria manomboka andray anao izy. Ireo izay mety eo anatin'ny teboteby ihany koa, Jesosy eo mitalao manokana aminao ny amin'ny tokantrano misy azy io tsirairay avy, mba azahoany mikarakara miara mifarimbona raha ohatra izy manana ny vady izay miaraka aminy. Raha irery koa izy ireo dia anao koa nijery manokana azy ireo satria tokanteny izy, mety efa maty ihany koa ny vadiny, ampahirezo mandrakarivany ireo ranabavy ireo. Tonambavaka koa izay ny ireo izay ao anatin'ny toetra sarotra ihany koa satria efa manana mpamaro toetra n'izy ireny dia any mifondra izy amin'izao fotoana izao. Mitondram-bavaka n'izy ireny izay sy ny ankonan'izy ireo mba tsy ho sahirana izy ny amin'ireo tranga tenen'ny fiarahamonina hoe dada na ineny na manana ankonana ratsy toetra any amin'ny fondra, ianao any ampaherana izy ireo manokana. Ka ilay teninao zay fa norenesiny ane sy fampahirezanay dia ampaherana izy ireo mandrakariva satria tsara ianao tompo ary tsara koa no manina ho azy ireo. Koa ilay fahasoavanao ane sy ny fitahinao aoka ho amin'izy ireo mandrakariva sy ho aminay tsirairay avy. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.